Coucou, adao Sanagasikara. Voakasika ity resaka ity ny rehetrarehetra satria tompona andraikitra isika mianakavy. Na ny ray aman-dreny, na ny tanora vao hisondrotra, na ireo mpivady vao, voakasika daholo. Lasa miterateram-pona ny malagasy fa tsy mahalala ny tokony atao. Ny tovovavy mbola tsy ampy-taona manambady nefa tsy mahalala ny tokony atao. Ny ray aman-dreny ao an-tokantrano tsy manoro hoe inona ny tokony adidy ataoko amin'ny zanako vavy majotso lavaka. Betsaka ifantaniana io mipetraka any anaty mesazinareo ary hitako ihany koa any amin'ny commentaire-nareo any. Dia ho azavaiko amin'ny antsipiriany izany ilay izy satria manana andraikitra ny tsirairay. Mitodika ho an'ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra ny resahako. Eto Madagasikara ny resahantsika fa hafa ny any amin'ny tany mandroso. Eto Madagasikara ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy dia olona tsy mieritreritra ny vady no lasa mpivady. Antony dia satria ianareo roa mbola mpianatra noho ny vady. Olana aloha izay. Olana faharoa ny ianareo anankiroa ny vady tsy tao anatin'ny fonareo ilay tokantrano. Ary fantatrareo tsara fa tamin'ny vao vady ianareo samy tsy mahay tokantrano. Madama tsy mahay mahandro hanina, madama tsy mahay mahandro sakafo, madama raha omena vola hikarakarana tokantrano lany amin'ny hividianana lamaody vola. Lehilahy koa nefa kely karama satria tsy misy asa, tsy manana talenta, tsy maintsy manambady. Eo ny olana mikorotana. Nandalovanareo ray aman-dreny daholo izany. Vitsy ny ray aman-dreny hoe nahavita fianarana dia nanao matokantrano, nanao mariazy, nanao vodiondry, nanao niditra tokantrano. Fa ny ankamaroan'ny ray aman-dreny mampalahelo daholo. Dia efa fantatrareo ray aman-dreny izany loza izany nandalovanareo ray aman-dreny. Dia maninona ny zanakareo no sy atoronareo ny lalana tokony izorany rehefa tonga ao anatin'ny adolescente miala sakana izy. Ianareo ray aman-dreny ange no sakanana tsy hanao sipy e. Tsy manao sipy tena. Dia io fa mendamenda ihany mipingapinga. Petinenay zako. Eto amin'ny elakelan-trano ety an'ilay izy bizo kely aloha. Ay, bizo ndray. Tsy mifarany bizo mifampikitika nono dia avy eo ndray fa. Dia milely ao an'elakelan-trano ao. Bevoka avy eo dia bevoka dia ahora ina izany natao. Eo voalosa. Ka izay zavatra izay ilay toe-tsainareo ray aman-dreny izay no mila hovaina aloha voalohany indrindra. Ianareo ray aman-dreny no fitaratra. Efa nandalovanareo izany tsy nahalala ianareo hoe raha ohatra ka hilely dia ho bevoka. Fa hoe entan'ny mpitiavana dia mila milely satria eo ilay fientanan'ny vatana. Dia fantatrareo ray aman-dreny ilay izy fa hoe ratsy satria mila manomana asa, mila manomana ny hoavy izay vao miditra ao amin'ny tokantrano. Dia fantatrareo izay loza izay. Dia maninona tsy atoronareo mivantana ny zanakareo izay loza izay mba hisokafany saina. Tsy misy mahamenatra izany. Lazainareo fa ratsy ilay izy. Ratsy be mahamenatra. Ratsy be nataonareo. Ilay nampipingapinganareo na ratsy anazy. Fa tsy ilay hoe zazakely mivoaka. Pingapinga loha loatra angenareo ray aman-dreny. Dia io koa ny zanakareo fa nanahaka dia nipingapinga loha loatra koa. Hisorohana amin'izay nipingapinga loha loatra izay dia mila miresaka ianareo ray aman-dreny ary tsisy mahamenatra izany. Menatra ilay ray aman-dreny zanako verangady ny fiteny. Fa mahita ilay zanakareo vaky vody aloha loatra mbola tsy hisy asa. Mbola tsy mahalala fiaina tokantrano, tsy izany ve ny tokony mahamenatra? Izany ange mahamenatra. Sady manala baraka firenena no manala baraka anareo ray aman-dreny
ary manala baraka amin'ny fiarahamonina. Izy anankiroa ihany koa afa baraka satria tsisy atokony. Ratsy ange zany sady mampalahelo nefa fiainana hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny mampalahelo. Vao aingana nisy tovovavy zao vaovao teny am-pasapito eny namono teny izy andeha hamono tena fa tsy tian'ilay olo tiany. Ilay lehilahy olo tiany ny fieritreretany hoe fara fiainana fa tsy nieritreretiny indray androany izy tsy maintsy mbola hanana an'izany atao hoe fitiavana zany. Mampalahelo ange zany ry zareo. Tsy reraka ho anareo ray aman-dreny efa nandalo lalam-piainana ianareo atoro ny zanakareo. Ny fitiavana omenareo no mampatonga zanakareo hisokatra ny sainy. Neny misy lehilahy tena tiako ary dia ohatr'izao lazainy zay koa hoe ilelo zay zany efa ohatrany tsy tiako dia ahoana neny sao dia mba tokony ilelo zay. Tsy misy mahamenatra zany dia lazay efa menatra indray. Fa amin'iza nefa ilay tovovavy ny tokony hiresaka ary amin'ilay lehilahy ve? Raha ny tokony ho izy ange amin'ny renim-pianakaviana izy miresaka amin'izany tsisy maharatsy an'izany. Milaza ianareo hoe mahamenatra zany satria tsy ny fiainan'olon-dehibe. Afaka mijery ianareo na ianareo koa any amin'ny miditra any amin'ny Google ny siansy ny resaka momba ny firaisana dia resahana momba ny kilasy fahaenina. Tsy nandalo an'izany anganareo ray aman-dreny. Kilasy fahaenina ange dia mianatra an'izany 10 taona. Mianatra an'izany any am-pianarany fa ny mampalahelo mampatonga ilay izy hoe tsy miditra ny sain'ny malagasy dia miteny farantsay ny mpampianatra. Ohatry ny ahoana ny fiainan'ny tsirylahy, ohatry ny ahoana ny fihaonan'ny tsirivavy sy ny raminaina, ohatry ny ahoana ny manisa andro rehefa bevoka ny vehivavy. Dia mampalahelo ny malagasy fa ohatry ny hoe tsy nandalo kilasy fahaenina dia mampalahelo. Noho izany tsy misy mahamenatra izany. Ho an'ny tovovavy indray, rehefa milaza amindry ny dada sy neny hoe tsy mahazo manao sipa indray ry tovovavy dia ny dikan'izay lazain'ny dada sy neny hoe tsy mahazo manao sipa indry satria tsy tia indry ho bevoka. Ilay lehilahy miaraka amindry na ho ela na ho aingana tsy maintsy hiteny izy indaoky lely dia indry koa entin'ilay fitiavana hoe efa ela be izy nangataka tamin'ahy tokony ilely amin'izay. Indry koa entan'ny mpitiavana nefa dada sy neny efa nandrara hoe tsy azo atao. Ny mampatonga ny dada sy neny tsy mamela indry hoe tsy mahazo dia hoe antos dia satria indray raha vao bevoka, raha vao manao sipa ela tsy maintsy bevoka. Potika ny hoavy indry satria indry tsy nahavita fianarana, tsy maintsy manambady, tsisy asa, tsy mahalala fiainan-tokantrano. Ao indry vao tena hijaly. Io lehilahy vady indry io nefa olona tsy mieritreritra ny hanambady akoho akavady fa kilalao ny ao anatin'izay. Jereo fotsiny fiainan'ny dada sy mamanareo ao an-trano, izany ange dia efa pirofo ho andry izany ry tovovavy. Fiainan'ny dada sy neny ao an-trano dia efa pirofo mazava be ohatry ny ahoana dada sy mamanareo miady lava ve? Hitany ataony eo. Izany dia efa pirofo ho andry. Fa aza mihaino teny lehilahy ty ambadika ary. Rehefa nahavita fianarana indry eo indry vao hoe manomboka matotra. Ny sipa tsy maintsy atao fa ilay milelo tsy azo atao. Ho an'ny tovolahy, mba aoka izay ity langa tsara lahatra lisany ity. Io langa lisany io ihany mampatonga lisany latsaka any akady. Manome toko be landro any. Ity reraka iny tiako tsisy afa-tsy ndraiky iny tiako eto ambonin'ny tany. Ny mampalahelo nefa avy eo bevoka ilay zanak'olona dia hoe lehilahy dia mangididy loha. Manenina aloha lehilahy efa tsy afaka mitena iza n'iza. Fa ny mampalahelo rehefa miditra ao tokantrano lehilahy dia mivadika horera. Lasa indray lahy mandeha manidina mitady fiainana any ankafa. Mampalahelo ange izany. Ka noho izany sorohana izay ditra ataony lehilahy izay raha tena te hilelo tokoa lehilahy be dia be ny kapaoty. Tsisy maharatsy an'izany. Afaka milelo lehilahy dia amin'izay tsy bevoka ilay zanak'olona. Ary any an-dokotera koa dia efa misy ny antsoina hoe vasectome. Mandeha makany lehilahy manao vasectome dia amin'izay raha ohatra raha ka hoe milelo tsy bevoka ilay zanak'olona. Tsisy maharatsy an'izany ange.
fa aza fitapitana le zanak'olona, fitapitahana ela am'le langa le zanak'olona, be voka le zanak'olona aveo dia eo ela vao manontany tena. Noho izany manana andraikitra daholo na ny lehilahy na ny vehivavy na ray aman-dreny. Mino aho fa ho tonga saina daholo izany ny tsirairay indrindra fa ny tanora vao hisondrotra vao hiditra amin'ny tokantrano dia mitandrema. Tsy kilalao ny tokantrano. Manao sipa ianao manao sipa tsisy maharaty an'izany mbola manao sipa na kely taona ary fa le milely aloha loatra tsy azo atao. Any amin'ny tany mandroso ankehitriny zareo milely ny olona mbola tsy ampy taona, mbola be dia be ny olona milely, ny ankizy mbola tsy ampy taona 12, 12. Fa manina izy ny tsy be voka, mbola mianatra anke. Mianatra daholo reny any amin'ny oniversite manofa trano izy. Na izy raha mahavita manofa antena ny ray aman-dreny manampy ihany. Dia manina izy mahavita an'izany fa ny eto amintsika ahoana? Mampalahelo sady mahamenatra. Izany ange anisan'ny hoe mampanatra antsika malagasy. Ny ao tsy lehibe, ny ao mipotsaka, ny ao tsy lehibe, ny ao mipotsaka. Tia lely daholo ny olona rehetra rehefa tonga taona, tsisy azany tsy tia lely izany. Fa mila ferana ilay izy hatraizany fetrany. Zay efa mankasitraka anareo, mino aho fa nazava tsara daholo ilay izy. Raha ohatra ka misy fantaniana apetrao eo amin'ny commentaire na any amin'ny message privé ihany izay fantanianareo. Mankasitraka tompoko.